Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika amin'izao fiandohan'ny herinandro zao ity erabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Correo de Madagascar Frank Ramarson. Miraba anao ary aloha. Miraba anao sinezy ary miraba koa zany anroampiantsika amin'izao takarao manjo ny Alliance 92. Ny anisan'ny trangana namarika ny faraparan'ny herinandro teo Frank Ramarson teo le ambara hoe karazana fiokonana seho teny amin'ny tobin'ny hery-vontsitaitra voalohany rehefa teny Ivato ny omaly alady famafobeany moa no makasika an'izy iny samana ny antikany azy koa fa na zany na tsy zany misy karazana tsy firinjana ihany zany eo anivon'ny tafika eo amin'ny akapobeany Frank Ramarson satria tsy voavoalohany ny tranga iny. Atoko zany zao fa fantelony zao ny sotrany hoe fikomina atao amin'ny lafin'ny tafika ary zavatra hita aloha de tsy de taitra loatra nitsony ny poniny eto amin'ny vohitra ka nandron'ity fikomina ity tamin'ny sehatry maramila teny vato iny. Tomony ihany zay giadona amin'ny fotsiny zany fa tsy fantatra mazava hoe inona ny giado na inona. Ny ponina telo moa zany de tsy taitra koa satria nakatona varavarana sy varavarankely ny tranony sy ny tranony satria mitahotra ihany amin'ny rivolazatsika balle perdu ka hitanao zany fa tsy de hoe misy fiantraikany loatra zany amin'ny fiainam-ponina le zavatra nitranga. Ny mahavarina fotsiny de ny filazana aloha fa caporal ve dia mavita tazona toby ohatran'ny refuge atao cordelita fa de inona marina ary ty tafika malagasy ty amin'izao fotoana izao. Io ve de isany setriny zay zavatra nitranga tamin'ny 7 hoe le indiscipline zay nisy zay hitatsika tamin'ireny fa hitatsika sary zany tamin'ny télévision tamin'ny andro zany sous-officier na maramila tsotra azy na malivaly ny ministre sy ny fiarovana tamin'izany de contre-amiral Miarinarivo tsy tadidiko anarany zay tsy navela ivoaka ny tetsy baibe vioko moa zany nisy koa le fikomin'ireo totsika hoe ambany grado mialatsiny teny ohatr'izay fa tsy mahagaga zany ozy ny sasany raha misy ty révolte des 100 grade zay misy anatin'ny tafika satria tsy misy zany le totsika hoe discipline zay misy amin'izao fotoana izao ka tarika zany fanotohina amin'ny fandraisana andraikitra sy fandraisana anjara eo amin'ny lafina ataontsika hoe sécurité sûreté eto Madagasikara. Fanazana zany efa nisy ny assise militaire Frank Ramarson. Efa nisy assise militaire efa nisy koa zany hoe zay zavatra zay nitapahana zay angamba mbola tsy tsika moa civil ke tsy de malala zao anaty volany hoe naninona zany tsy misy mihitsy zany le atao hoe fanatanterahana. Ny assise militaire sy io foana no angatahan'ireo zay maramilina tamin'ny le nisy affaire ambany teo loazy totrany resatresaka ny koa officier supérieur ary reno tsara fa nisy koa zany ohatrany hoe tsy falifaliana tamin'ireo totsika kozo femme indrindra koa zany tamin'ny volondohan'ny taona le nataony kapisaty teria hoe mombany hoe fanapahana ny karanany tamin'le hoe misy etra tokony sorona anatin'ny karanany zay hoe vita dolo sa tsy mbola fantatra zany no tena marina mombany io satria aferany zareo maramila zany dia eo zany no toko hoe betsaka le interprétation momban'le omaly ity. Interprétation voalohany de ny hoe ahoana moa veriketondray hoe caporal ve de mavita hoe mitazona kanray zany hoe inona zany reto azo lazaina zay totsika hoe lehibe sady hoe fa tena corps d'élite ohatrany reny zany de tsy manana fahefana le lehibeny andamina an'le izy moramora zany. Faharoa zany de ny hoe ahoana caporal black moa anarany de hita ihany zany fa misy azo atao hoe ny comparaison tsika hoe reny zany mety betsaka zany le remenabile tonga any mitafika koa de rapitso zany zay itovy zany zavatra zany tsy fantatro zany ka eo zany mampiayany ponina amin'izao fotoana izao hoe azo antoka ve ny fanisipalemana raha ohatra any amin'ny tafika azy caporal no mahavitany reny de ahoana zany no ataontsika fiembenana ny tanàna isika eto Antananarivo ahoana ny fitandrona ny filaminana satria tsy mampatahotra zany zavatra mahita ohatr'izay. Fa na zany na tsy zany ny sasany misy mampifandray an'io
karazana fiokona omaly io amina resaka politika mandeha avokoa ny tombatombana rehetra Frank Ramarson na izany na zany izy nefa moa zany lasa ihany ny Florajoel satria taona nampifandrainy zany tamin'ny tranga iny ny zava-misy gne de ohatrany hoe mahakaka ny olona sao de tetika sarinatikio mba zona ataontsika hoe tsy mahatonga atao hoe fanatanterahana an'le fiona sy ataon'ny Seychelles betsaka tokoa no nana satria raha ny zavatra antranga hoe toloany io hoe zavatra zay nataon'ny fitondran'ny tetezamita de hita ihany fa ny filohan'ny tetezamita tena nanao zay ataoko ngambo hoe mba hita amin'ny lalana ataontsika io ny latéral hoe mba tsy azona mandeha any am'izay fionan'izay raha nahita raha nare zay sy natsapa fa rehefa tena raikitra le daty de renao zany tamin'ina manjerina tamin'ny gazety ny faninjehana indray ny ohatry Marc Rafalmana ny ataontsika hoe nandefa ireo zavatra sy nitranga tany aloha-tany hoe izo aby nataon'ny Marc Rafalmana reto avy zany no hoe nanapotehina ny firenena reny resaka hoe banque centrale resaka ataontsika hoe tsy fahombiaza tony fitatahana teo aloha reny zany natao litanie de efa tsapatsapa ihany ho iaho fa hoe zavatra zay tranga satria teo alohaloha keliny zay hoe nalaza hoe am'izao izy niona de efa nandeha koa le manœuvre ty amloha le resaka ataontsika hoe tsy maintsy atao fifidianana amin'ny farany taona de violasa indray le resaka ataontsika fampitona ministre mouvance Rafalmana de iny le avocat zay tonga avy any sud-africaine iny zay mampitaka Andriamato Marc Rafalmana zao fotoana zao satria le zavatra nataony nanao izy référence tamin'ny 2002 le hoe promulgation nataon'ny Cour suprême sy ny Cour suprême aloha ny lalàna zay nalefa tamin'ny parlementa sud-africaine mankato ny didiny CPE hoe misy anatin'ny Sud-Afrique dia le hoe les comparaisons zay misy zany de mampitaka Andriamato Marc Rafalmana fa raha ohatsy izy mikompareta na de hoe tsy tokony azy isan'izay défaut de procédure tsy mitenir debout izy vaza ty raha miteny eo ary tieny eo ny niana zay de tsy compétent amty ary io zay de aminay de ataontsika hoe innocenté no sisy ny tany de marty le zay nataon'le fitonany tetezamita zany hoe izy ihany zany nataoko hoe tahaka an'le nataony fampietona le ministre izy ihany zany mamono tena iny koa satria raha vao mamoaka an'izay izy de fona le article 45 ny feuille de route zany hoe tsisy tsony zany revendication zay ataon'ny fitonany tetezamita raha mbola eo aleo araky mitelopolo jolay tsisy tsony zay satria maty le article 45 mody azy Andriamato Marc Rafalmana io zany faharoa de fahatelo rehefa ngamba tsy nahono zay satria rehefa nahareran'izay koa ngamba mpanao lalàna mpahay-lalàna amin'ny fiadidian'ny république tsy mana Andriamato tsironana izy sy ny fa nisy gazety nanokety Madagasikara nala gazety nanao zay réflexion zay hoe tsy hoan'ny AVC ngety zavatra tsy raha zao ny fandehany fa hoan'ny Marc Rafalmana de io ny zavatra nitranga tapaka tamin'ny lahady de hoe caporal izao de efa nisy ny teny fanokana mpanokana Andriamato Marc Rafalmana fa 5 zao tsy mitovy tsony ny fankatoavan'ny resam-pirenena Andriamato Andry Rajoelina tamin'ny taloha izy ny Frantsay nanampy azy tsy mitovy tsony fijery mivoaka malagasy azy fa izy zao Andriamato Marc Rafalmana sy Andriamato Rajoelina de mitovy ka de abolizen'ny olona am'izay zavatra zay ataony tsisy mintsony sy zavatra atao Andriamato Andry Rajoelina satria tratran'ny syndrome Marc Rafalmana sy Didier Ratsiraka izy zany zay rehefa mihetsika kely de efa hoe tsisy crédit tsony zany zay zavatra zay ataony ka mazava zany fa tsy afaka nandatsony izy androany raha ny teny hoe tsy sidiranay ty satria ohatra izy migazy hoe sirika ihany am'izay zavatra zay natao ary izao zany de tokony hoe le fanadiadiana hoe hatram'izao zany tsy malala mitafika inona marina le revendication tsy malala izy an'le commanditaire inona zany nanao zay fiviriny eny fotsiny zany raha olona reo hoe alefa amina revendication cause of femme angamba ny faran'ity raha ty anefa inona ny antony amonona le caporal mainty le atao plaky raha filazana la gazety de hoe maty izy ny exécutena eo moa zany tokony isy fahadiadiana satria natahotra koa ve so iteny ty olo ty hoe izany naniraka azy fa ifandresahana teo ihany le resaka fionana tampony eo amin'izy mirahalahy mianaka Frank Ramarson andro vitsy herinandro vitsy lasa zay nilaza ny Florajoelina fa sonisy isa natao any inona moa zany mety ho resadresahany izy ireo miaraka amin'ireo mpanelanelana iresa-pirenena olona TV la ngeno milaza hoe resaka momba an'le hoe fifidianana izy hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka izy
voilà hoe momba mifodiny Andriamanitra makaravalomana izay hoe ny ordre du jour tsy nisy ny préliminaire ny resahany Andriamanitra makaravalomana tsy nety niresaka tamin'ny Andriamanitra Tsirarona raha tonga tany ary Andriamanitra Tsirarona na de Andriamanitra makaravalomana moa miteny azy hoe tonga anao ty tsy niraisiny any Seychelles zany araky ny fantatra de hoe ho alefa amin'ny toerana manokana mihitsy izy rolahy resaka tsisy mahalala zany zay ho lazainy fa mifantatra fotsiny raha mandamoka tsy misy fifanarahana amin'izy miralahy dia samy mialo anatin'ny tetezamita izy miralahy fa ny fantatra koa raha ohatra zay ny etaetan'ny communauté internationale oka izy miralahy koa tsy latsaka amin'ny fivitiahana manaraka ary ataoko ngamba fa mety betsy reny zavatra ho réglena momba ny décision zay raisina io mody sa tsy mody Andriamanitra makaravalomana ngamba ataoko ngamba fa eo an'ilay niteneniko tao izy no nanome hevitra n'ity avocat sud-africain ty hoe manao n'ity sao de mba le AVC zany zao no ohatran'iny miaraka amin'ny ara-valomana ozy ny sasany satria fantatra fa tsy ikondany makaravalomana mihitsy io tribunal any satria bidon io any Sud-Af io de eo zany no afaka milaza hoe tsisy di maty le naty mbola mitoy azy le to Madagasikara le maty le procédure gasy nanaovan'le tsy tribunal international fa tsy tribunal lagasy soranao Frank Ramarsona teto amin'ny fandaranao isika androany ary misaotranao sineza ary manantena indray zany amin'ny larapia arivotsika mandrapitafo amin'ny fotoana antsika manarak'izay ary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefanialina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina